mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomeravantsika tsirairay avindray tonga eto milesina ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity ary ety am-piandohana dia mirary ny soa manjakariva ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Ny fitahin'ny tompony tsy asaraka anao fa eo anilanao manjakariva. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Rainay masina tsara izy an-danitra fa tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Ianao ilay nampisy anay sy nahary anay. Ianao ilay nanala anay tao anivon'ny ratsy ny fahotana ihany koa. Ka dia ianao anie Tompo no eo anilanay manjakariva. Hitatana anay ny tanànao mahery ary koa no veranay. Eto izay voninkiainao anao meteza Tompo iteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao hoe manomboka eo amin'ny toerana misy anao. Manomboka eo amin'ny toerana misy anao. Maka isika ny Asina Apôstôly toko voalohany andiny fahavalo manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny elatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Maneho amintsika ny tokony ho fomba fiasantsika mampianatra kristiantsika izany. Izay natao izara ny vaovao mafala amin'ny hafa ary io foto-kevitra napetraka Jesosy io. Tsy fandresena lahatra ny hafa amin'ny fahadisoniny atao hoe mitory ny fahamarinana fa ny mitoran'i Jesosy araka ny anoritsoritana azy ao amin'ny hafatry ny anjely telo amin'ny Apokalipsy toko 4:12. Kanefa misy fitsipika vitsy izay ambaran'i Jesosy ao anatin'izany. Voalohany hozy izy ianareo ho vavolombeloko any Jerosalema. Araka ny efa hitantsika, kanefa tsara mamerina an'izany dia natao vavolombelony eo amin'ny toeram-ponenantsika isika aloha izany, mety eo amin'ny tokantranontsika izany, ny fiangonantsika, ny mpifanolo-bodirindrina amintsika, ny fiarahamonina misy antsika. Eo amin'ny toerana misy antsika isika ny tokony ho vavolombelony voalohany indrindra izany. Eo amin'ny faritra izay nametrahana antsika, ny ankohonana, ny toeram-piasana ary eo amin'ireo olona izay akaiky antsika indrindra. Mety ho fianakaviana akaiky izany na lavitra, mpiara-mivavaka, mpiara-miasa, mpifanolo-bodirindrina ihany koa hoe mpiara-monina. Indraindray mba ho vavolombelon'ny Tompo dia ny mandeha any amin'ny tany lavitra sy hafa kolontsaina no mahaliana ny olona fa tsy mba mijoro vavolombelona amin'izay manodidina azy ankehitriny izy ireo. Eo amin'izay misy antsika no tokony hanombohantsika ary avy eo isika no miainga arak'izay hitarihan'ny Tompo antsika. Manaraka izany eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany hozy izy. Ambaran'i Jesosy eto indray fa eo amin'ny asa fitoriana dia natao hioarana koa ny sakana ara-kolontsaina. Raha nanomboka teo amin'ny toerana misy antsika isika dia mety ho voantso handeha any amin'ny faritra hafa mba hanatratra fiarahamonina, hanatratra foko ary ataoko mpivavahana samy hafa. Ho maro kokoa amintsika ny mitory amin'ny olona iray foko sy fiteny amintsika satria kely ny mety ho sakana ara-kolontsaina amin'izany. Any amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy vondron'olona iray foko sy iray fiaviana no mandrafitra ny fiangonana. Kanefa araka ny iraka lehibe izay asain'i Jesosy tanterahantsika amin'ny mahavavolombelony antsika dia ilaina tokoa ny hialantsika amin'ny toerana mahazatra sy mampiadana antsika ka hikelezantsika aina ho amin'ireny vondron'olona hafa ireny. Mila mandre ny hafatry Jesosy koa mantsy isika rehetra. Ny fanamby izany dia fataro fa ataovy lisitra ireo vondron'olona ary mila fanampiana manokana eo amin'ny fiarahamonina misy anao. Izay tsy mbola nizaha ny fiangonana ny tratrarany, ataovy izay hananana fifankazahoana amin'izy ireny, ataovy izay azahoany fahatokisana amin'izy ireny. Rehefa avy eo dia mila mivavaka ho azy sika mba ahafahantsika mandray anjara ny amin'ny famitana an'ireo ilaka ireo eo amin'ireo olona izay natsoina manokana ireo. Aoka
ho hitataratra eny amintsika ny nivon'ny fiarahamonina eny fa olon'Andriamanitra isika fa tsy mifanohatra an'izany. Aoka olon'ny fitiavana, olon'ny fifanampiana, olon'ny fandeferana, olon'ny fanetretena, olon'ny fangoram-po. Zany dia hitataratra teo amin'ny Kristy ary matotsika mpanara-dian'i Kristy dia tokony hitataratra eo amin'ny fiainantsika ihany koa. Dia ny fanahy masina ny ankahery antsika ny amin'ny dia rehetra izay ataontsika eo amin'ny Kristy. Amen. Izay ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao indray ny amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Misaotra Tompo izay mampisokatra ny masom-panahinay mba handinika ny toe-piainanay ary koa hijery ny tokony hasanay hitorinan'ny hafatrao. Miteza ianao handrotsaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy ary ihany koa mba havita hitorin'ny filazantsaranao izay amin'ireo manodidina anay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.